fa efa nifidy azy a mba handidiny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandreman'ireo ny lalan'i Jehovah anao izay marina sy maintsy mba hitondran Jehovah amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy. Fa ny miarabanao ry namana malala amin'ity fiaonantsika ity, kopakopa tanana feno fifaliana avy amin'ny fo avy amin'ny saina atolotra anao any amin'ny toerana maro isan-karazana misy antsika any. No hevitritsika androany dia tena manan-danja dia ankohonana tahian'Andriamanitra, ankohonana tahian'Andriamanitra. Zany ny tokony modely ny tokantrano tsirairay avy amin'izao fotoana izay mahabe ny faharatsiana, fampitena sy ny faharavan'ny fianakaviana izao. Ny ohatra raisina ato dia i Abrahama. Genesis 12:7-7 manao hoe efa nifidy azy aho Jehovah mba handidiny zanany sy ny taranany mandimby azy, hitandreman'ireo ny lalàny Jehovah anao izay marina sy mahitsy, mba hitondrany Jehovah Abrahama izay efa nolazainy taminy. Ny baikon'ny Abrahama Andriamanitra ampianaro ny zanakao, tezao ny zanakao. Ary dia noraisin'ny Abrahama tokoa zany, nokolokoloiny tamin'ny fivavahana ny tokantranony, nanjaka tsy tapaka tao tokantrano ny fatahoran'Andriamanitra. Izy mihitsy no mpisorona tao tokantrano ary noraisiny ho adidy masina ny ankohonany. Noraisiny ho adidy masina ny ankohonany ka mihoatra ny arivo ny fanahy teo ambany fiadidiany Abrahama ary nampitodiny natao nitodika tamin'ilay Andriamanitra mpanjaka ny zavatra rehetra ny tsirairay avy tao anatin'ny ankohonany. Nanapaka tsara ny ankohonany io Abrahama io ary tsy nanao atsirambana ny fanitsiana sy ny fitenenana, ny fananarana ireo zanany mahakasika ny fironany ratsy sy ny fahotana izay nitranga any. Tadidinareo ve ny tantarany izy ilay nitondra ny zanany atao fanaty, Abrahama sy Isaka? Raha ankizy amin'izao fotoana, tanora amin'izao fotoana notratran'izany hoe ianao nitendren'Andriamanitra mba ho vonoina atao fanaty ry zanako. Anaiky ve ny ankizy? Anaiky ve ny tanora? Gamba dia mitsoaka mirifatra fa ny zanaky Abrahama pirofo ny fitezana tsara izay nataony dia nanaiky ampitiavana. Ankehitriny dia tena miova ny rivo-piainan'ny fianakaviana. Lasa tsy azo tenenina ny ankizy, lasa mafy na misy fotoam-pivavahana indraindray ao atokantrano dia fahazarana fa tsy tena mahazo mifo zany zavatra zany. Ry ray aman-dreny malala, andeha hianatra ny toetra ny Abrahama isika, ka ny lahara-pahamena eo amin'ny fiainantsika dia ny fitezana sy ny fanolokoloana ireo tokantranontsika mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Andeha atao ambany fanapahan'Andriamanitra ny zanantsika, ka naiza toerana misy an'izy ireo dia zaza matoky amin'Andriamanitra, zaza azo antoka eo amin'ny fiarana amin'Andriamanitra. Ny fanontaniana zany dia tsy hoe ahoana no hoeverako ny amin'ny hoavako, na ny hoe inona no lazain'izy ireo raha mandray an'ity safidy ity, fa ny fanontaniana dia ny hoe inona nambaran'Andriamanitra, inona no sitrapon'Andriamanitra, ary zany no ataony ny tokantrano ny zanaka ny tsirairay mivavaka ao andray aman-dreny. Fa sarotra dia sarotra ny fitezana amin'izao fotoana, tena sarotra, fa alevo tahaka i Abrahama mampianatra ny zanany. Any amin'ny sokatra masina any dia misy teny manao hoe ampianaro tsara ny zanako laza na mivoaka na miditra na mandry na mifoha na aiza toerana misy azy, ampianaro sy andidio azy ny sitrapon'Andriamanitra. Tahian'Andriamanitra ianao ray aman-dreny, ary raha ray aman-dreny manana olana ianao, mivavaha ho amin'Andriamanitra, mivavaka ho anao ankino amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra hitary-dalana anao. Mivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao zay no lesona sarobidy nomenao tamin'ny alalan'ny Abrahama, ohatra ho anay ray aman-dreny amin'izao fotoana farany izao, izay mianjady aminay ny zavatsarotra eto amin'izao tontolo izao. Ampio izay omeo hery mba ho ray aman-dreny mpisorona ao tokantranonay, ampianatra ny zanakay sy ny ankohonanay ny sitraponao. Misy ray aman-dreny manana olana ny fitezana amin'izao fotoana izao, ampio izy ireny, kasio izy ireny, toano hery izy ireny mba hita fandresena. Tahio ny zanakay, ny tanoranao, mba ho tanora pakatosy feno fahendrena mamela ny eloko ireo zanakay, ireo tanoranay ireo, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.